Antony Ray tsy mampandroso ny Madagasikara ny tsy fananany vahoaka malagasy asa saika ny atsasamanila ny vahoaka tokoa mantsy no tsy anasa misy fiantraikany lehibe eo amin'ny toe-karem-pirenena nefa ity tranga ity ambany ny tany tsy fananana asa eto Madagasikara saingy ny 520 isanjaton'ny malagasy tsy manana asa sahaza araka ny taritra ofisialy manana anjarana toerana lehibe amin'ny fametrahana tetika asa goavana mitarika amin'ny famoronana asa amin'ny fitondram-panjakana hoy ny mpahay toe-karena Rasafy Indalambo Rojo. Ny zava-misy hatreto tsy mbola maharesy lahatra amin'ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola vahiny ny drafitra sy ny fomba fitantanana eto amintsika. Noho io dia mbola mijanona amin'ny famatsiam-bola mikasika amin'ny fahaiza-mitantana ny mbola azon'ny Madagasikara avy amin'ny mpamatsy vola mahazatra toy ny banky iraisam-pirenena sy ny vondrona Eoropeanina. Raha resaka hoe amorona asa eto Madagasikara dia mila vola zany aloha voalohany indrindra. Mila vola dia mila mpamatsy vola ary mila mpampiasa vola ihany koa. Voalohany indrindra aloha zany ny mpamatsy vola ahafahana manao tetika asa goavana. Raha tsika mahita fa raha amatsy vola ireo mpamatsy vola mahazatra ny zavatra takiany voalohany dia hoe ilay firenena ve afaka amerina ny vola. Mitaka fahaiza-mitantana zany eo amin'ny fitondram-panjakana satria ny fanjakana no amerina an'ilay vola. Io zao tsika ny olana satria ny vola izay afaka avoakan'ny mpamatsy vola no dia ny vola natokana ho amin'ny resaka fahaiza-mitantana bonne gouvernance. Zay aloha hatramin'izao no mbola misy satria tsy mbola mahafa-po ny mpamatsy vola hatreto ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana. Faharoa manarakarak'izay ihany koa dia hoe maro koa zany ro tetikasa izay tokony hitadiavana famatsim-bola ilaina ataon'ny Madagasikara fa saingy ilay drafitra hoentin'ny Madagasikara manarina ny fireneny mihitsy ny mbola tsy misy ary mbola tsy maharesy lahatra. Misy ilay PND fa tsy maharesy lahatra nireo mpamatsy vola any ka miawatra ary tena miawatra hatramin'izao ny mpamatsy vola anao famatsim-bola. Malaina ihany koa ny mpampiasa vola ny ampitombo eto amintsika noho ny Antony maro. Eo ny tontolo fampiasam-bola izay mbola tsy mitombona ary tsy ampy ny fiarovana amin'ny fampiasam-bola. Manampy izay ny tsy fahandriam-pahalemana sy ny délestage izay mbola mahazo vahana.